adanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady faharoapolo amin'ny Trinité sady alahady mpitandrina io. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiana araka ny perikopa fanekena taloha bokon'ny Salamo. Salamo voalohany ho vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, ny lalàny no saintsainy ny andro amalalina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny kotsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho faheliny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantatry Jehovah ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao, taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Kolosia. Kolosianina toko faha-efatra ho vakiana manomboka ny andininy fahafito. Ny toetra rehetra dia ho lazaintsika aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nanirahako azo aty aminareo indrindra dia ny ahafantaranareo ny toetray sy ny mba hampirisia amin'ny fonareo. Ary Onesimosy, rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo dia ny ray kokoa. Izy roa lahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra ty. Manao velomanareo Aristarko mpiara-mifatotra amiko sy Marka avy Barnabasy, ny aminy dia efa nandidiana anareo ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso, ary Jesosy izay atao hoe Josto avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampionona ahy. Manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo mba hitoeranareo marina ka atoko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelony aho fa mikely aina fatratra ho anareo sy ho an'ny any Laodikia ary ho an'ny any Hierapoly izy. Manao velomanareo Liko malala mpanao fanafody sy Demasy. Manaova velomany rahalahy any Laodikia ary Nimfa sy ny fiangonana ao an-tranony. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia sao vakiana ao amin'ny fiangonany Laodikianina koa, ary vakianareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompona izay niraisinao tao amin'ny tompo mba hatanteranao izany.
tsy no veloma taon'ny tanako izao Paoly sarovo ny fifatorako ho aminareo ane ny fahasoavana. Ho faranana ao amin'ny filazantsaramasina araka ny Lioka. Lioka 2:10 ho vakina manomboka amin'ny 5:5-8. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aoka isikina ny valahanareo sy irehitra ny jironareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka no tonga sy mandondony izy dia voary miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia mipetraka azy ihinana dia ho afaka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro zao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy namela ny tranony tangina. Dia miomanako ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Masina ny tenin'ny Tompo. Mbola velo mpisaorana sy fiderananao izahay ry Andriamanitra ray ny masina tsara indrindra noho ny amin'ny famindramponao aminay ka nanomezanao anay fotoana na hahafahanay namaky sy ny ain'ny teninao izay manambara fa ianao irery ihany no hany mahatahiry anay amin'ny fanarananao ka hahatongavanay ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Koa raha iain'ny afatrao ary izahay dia mangataka ny fanainao masina mba hanananay fiainoana tsara ka hampiarana ny sitraponao amin'ny fiainanay. Ary mangataka ihany koa ny fanainao masina ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra mba tsy ilazany fa tsy sitraponao ka aizany mampity izany ety amin'ny vahoakanao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.